mianatra eo tongotrao. Tonga eo amin'ny fotoanany sasakely indray tsika izao tapitra ny lesona, tapitra androany ny lesona, amin'ny heriny izany lesona vaovao indray no iarahantsika. Eny ary andaontsika nomboka fotoana ary akamba efa ampiarahana aloha. Isa, roa, telo. Manaona falita fahoana raha vao mahita anao, manaona ianao. Eny ary ireny indray ny zazakely endry be vonona iain'ny lesona. Tao ary hivavaka aloha, akambana ny tanana, ahondrika ny loha, hivavaka isika. Misaotra anao izay Jesosy eo fa afaka hamerina lesona indray. Ampio zahay mba ho zaza endry, tsy tapatapa, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny ary, lesona fahatelo ambin'ny folo. Lohateny ireo olon-kendry. Ahoana hoe ireo olon-kendry. Tsy anjery. Ahoana ny tsy anjery? Ao ary miara-mamerina. Isa, roa, telo. Hoy Jesosy taminy, izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Averina hoe? Hoy Jesosy taminy, izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Eny ary, tohizantsika ny tantara. Rehefa avy nahitan'i Jesosy tao amin'ny fihinanam-bilona tany Betlehema tao an-tranon'omby ny mpiandry ondry, rehefa avy niankohaka tamin'i Jesosy dia nilasana koa ny olon-kendry. Alina foana ange, maizina foana ange no nilasana ny olona. Maizina be ny andro. Dia ny olon-kendry efa zatra mijery ny lanitra. Dia gaga be izy fa nahita kintana mamirapiratra, tsara tarehy, hafakely. Hoay! Inona indray izany izao no lazain'io kintana io? Misy zavatra lazain'io kintana io. Andao hoe arahana. Tena arahany zareo satria fantany fa zava-dehibe no lazainy kintana. Dia nalainy ny rameva ngeda be, biby ngeda be misy lamosiny anankiroa. Dia nalainy ny zavatra manitra tsara. Dia nalainy volamena, ohatran'ny tony angezany volamena fa ny anazy be da be. Dia nalainy vatosoa be dia be, tsara tarehy be, dia napetrany teo ambonin'ilay rameva. Dia nandeha blaf, blaf, blaf. Amin'ny andro alina angizy mandeha, mitondra an'ilay zava-tsoa dia nanaraka kintana. Dia nandeha blaf, blaf, blaf hozy ilay rameva. Dia nandeha farany tonga taiza izy? Tonga tany Betlehema. Tonga teo amin'ilay tranon'omby. Dia nandonidony izy tototo. Dia nivohain'i Maria sy Josefa indray ny varavarana. Dia hita indray ilay zazakely. Iza moa ilay zazakely? Jesosy ilay zazakely. Faly be indray ny olon-kendry. Dia nandohalika teo amin'i Jesosy indray zareo. Fifaliana. Dia inona no nataony hozy nareo? Nalainy ilay zava-manitra, nalainy ilay volamena, nalainy vatosoa be dia be dia nentiny teo amin'i Jesosy. Nomeny an Jesosy. Fifaliana re izany mahafinaritra re izany satria nahoana? Satria tonga Jesosy ho mpamonjy antsika. Tonga Jesosy hanavotra antsika. Tonga Jesosy ny ran'Andriamanitra
ho mpanavitra ny olona rehetra. Fifaliana zany, mahafinaritra. Faly ve ny zazakely? Faly be daholo ny zazakely fa nahazo an'i Jesosy ilay lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ndeha koa antsika na ohatran'ireo olon-kendry ireo nanaraka ny kintana ny olon-kendry, fa tsika kosa anaraka n'izy, anaraka an' Jesosy. Andao averintsika ary izao teny izao, izaho miteny dia nareo mamerina. Andriamanitra misaotra anao noho ireo olon-kendry izay nanaraka ny kintana. Maniry ho tahaka azy ireo anaraka an' Jesosy. Amen. Eny ary, mahafinaritra fa mahay mamerina ny ankizy kely. Tapitra teo ny 3 volana farany. Amin'ny herintaona avy manao bonane tsika dia manao lesona vaovao indray. Zay eny ary, faranantsika ara ny fotoana dia andesika hivavaka dia hifanao veloma. Akambana ny tanana, ahondrika ny loha, hivavaka isika. Misaotra anao izay Jesosy fa tonga ianao ho mpanavitra anay, hitondra fifaliana ho anay. Misaotra Jesosy malalo. Amen. Eny ary andehantsika hifanao veloma, anao ny hira 1, 2, 3. Veloma, veloma, amin'ny herindray. Veloma, veloma, amin'ny herindray. Veloma tompoko. Faly miarabantsika rehetra indray zazaboto tratran'izao sabata izao. Dia andao tsika hiaraka hisaotra an'Andriamanitra noho ny fitahiana izay nomena antsika nandritra ny enemana. Akambano ary ny tanana dia ahondrika ny loha, akipy ny maso. Andriamanitra, saotra anao izahay fa tianay loatra ianao dia mikarakara anay nandritra ny enemana, dia omenao fotoana manokana indray izahay mba hianarana ny teninao. Fa omeo fahendrena re izahay mba ho zaza endrim-pakatoa amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Natokana ho an'Andriamanitra, izay ny lohateny lesona izay ianarantsika anio, dia ahita tantara vaovao indray izany isika ao anatin'izay lesona izay. Ny teny natao tadidy dia ao amin'ny Salamo 720 andininy 7. Indro lova avy amin'i Jehova ny zanaka maro. Indro lova avy amin'i Jehova ny zanaka maro. Andao nge iarahantsika mamerina izay manisa 3 isa 2, 3. Indro lova avy amin'i Jehova ny zanaka maro. Bravo! Mahazo toerana indray ary dia anaraka tsara ny tantara isika dia mihaino tsara. Ny zanak'Andriamanitra eto ambonin'ny tany dia mahafantatra fa efa teraka taloha ela be Jesosy zaza, ary efa tonga lehilahy lehibe. Fantany fa maty hamonjy azy ireo izy. Fantany fa efa any an-danitra miaraka amin'ny Ray izy. Fantatra izy ireo ihany koa fa tsy ho ela dia ho avy indray izy handray ny zanany hody any aminy. Fantatra izy ireo, zanak'Andriamanitra ireo eto ambonin'ny tany ireo, fa hitranga tsy ho ela izany. Mivonoana ianareo fa ho avy ho Jesosy. Misy fahoriana iseho ambonin'ny tany, hisy ady, hisy horohoro-tany, kanefa aza matahotra ho avy indray haka anareo any an-danitra. Eny tokoa, efa nisy horohoro-tany iseho teto amin'izao tontolo izao. Misy ady, misy fahoriana maro isan-karazany. Tsy tokony hatahotra nefa ny zanak'Andriamanitra. Fantany fa ho avy Jesosy handray azy ireo ho any an-danitra. Rehefa ho avy indray Jesosy handray anareo dia ahita maso ahy avokoa ny olona rehetra ho Jesosy. Ho avy tahaka ny tselatra mazava miaraka amin'ny anjely marobe sady mamirapiratra.
izy ireo kosa hanangona anareo mba eo na amiko eny amin'ny habakabaka. Mibanjana mandrakarivan'ny lanitra ny zanak'Andriamanitra. Tsy misy na iza mahalala ny andro iavian'i Jesosy saingy ny zanak'Andriamanitra rehetra kosa dia mahafantatra fa ho avy izy. Mahafantatra izany koa ny anjelin'ny lanitra, fantatra izy ireo fa hiveriny ety an-tany Jesosy mba handray ny olony hitondra azy ireo any an-danitra. Tsy misy anjely na iray aza mahafantatra mazava ny sehoan'izany fotoana manokana izany. Fantany kosa nefa fa amin'io fotoana io dia ho rehatraiza ny trompetran'Andriamanitra lehibe, dia hiaraka amin'ny Jesosy izy ireo hanangona ny vahoakany manerana an'izao tontolo izao. Miandry ireo anjely efa dodona, efa manao famerenana ireo hiram-pihobiana handraisan'ny zanak'Andriamanitra izy ireo. Mbola miandry ny zanak'Andriamanitra, eny mbola miandry izy ireo. Tena ho avy marina ve izy hoy ny olona sasany? Eny, tena ho avy tokoa izy hoy ireo namana mampahery. Tsy mba mandainga oviana Jesosy fa mitana ny teniny izy, mpanjino hatrany ny lanitra. Ho avy amin'ny fotoana tsy ampoizina izany andro izany. Izao no fotoana, ity no fotoana anidina faingana eny amin'ny habakabaka ho ety ambonin'ny tany Jesosy sy ireo anjely. Anjely marobe sady mamirapiratra manodidina an' Jesosy rehefa ho eny amin'ny habakabaka izy. Ampifaliana indray no hiara-banantsika tanora zandriny. Hiaraka merintsika lesona fahafiry io, 7 lesona 7 farany sady famaranana ny taona no averintsika amin'ity anio ity. Mino fa nafinaritra nareo avokoa ny loha hevitra rehetra, ny lesona rehetra ny anarantsika nandritry ny taona 2024 iny. Zao tsika dia merina indray ilay lohateny hoe fifanaka lozam-panomezana. Fifanaka lozam-panomezana. Andeha hiaraka averintsika ny toko sy andininy izay nasaina nataontsika tsy anjery. Lava dia lava tokoa ilay izy, kanefa mino aho fa nisy nahatafavoaka tsara tao. Ao amin'ny Jeremia toko 7 dia ny andininy 1:20 ka hatramin'ny 7:20. Jeremia toko 7 andininy 1:20 ka hatramin'ny 7:20. Fa izaho malala ny hevitra heverako anao, hoy Jehova, dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany, ary hiantso ahy ianareo ka handeha sy hivavaka amiko dia hiaino anareo aho, ary hitady ahy ianareo dia ho hitanareo aho raha katsahanareo amin'ny fonareo rehetra. Izay ilay tsy anjery. Mamarana ny taona isika. Efa lasa ny fety izay nahavariana ny olona rehetra, indrindra ny ankizy, dia hiditra amin'ny fety famaranana ny taona. Mbola andeha hiresaka ihany isika ny amin'ity hoe fanomezana ity, satria fotoana fifampizarana fanomezana daholo amin'izao fotoana izao. Misy efa nahazo fanomezana ve? Ary misy mbola manomana? Mino aho fa na dia ao amin'ny fidiran'ny taona vaovao ary mbola hisy fifanankalozam-panomezana marobe. Fa inona ary no resahantsika nandritry ny herinandro mahakasika an'ity hoe fifanankalozam-panomezana ity? Novolavolan'Andriamanitra tsara ny fanomezana atolotra antsika. Nataony misy fandraisana avokoa ny pitsopitsony zavatra rehetra mahakasika ny nahatongavan'i Jesosy teto ambonin'ny tany. Tsisy zavatra hoe tonga ho azy izany hatramin'ny zavatra madinika rehetra, fa tena nalamin'Andriamanitra izany. Hitantsika nandritry ny herinandro fa misy fandraisany daholo ny zavatra niseho tamin'ny nahaterahan'i Jesosy sy ny tamin'ny nahafatesan'i Jesosy. Dia nahita ohatra vitsivitsy tsika tao izay nifampiresahan'ireo mpianatra, dia andenga averintsika ho jerena izy ireny. Voalohany an'izany dia feno olona be tao Betlehema
tamin'ny andro nahaterahan' Jesosy andeha soratra anarana hono izy ireo isaina. Dia tamin'ny nahafatesan'i Jesosy feno olona be indray tao Jerosalema. Andeha hamonjy inona hoy zareo? Andeha hamonjy ny Paska. Misy dikany avokoa izany. Faharoa, fifandraisana ao anatin'izay toe-javatra izay dia samy trano nindramina no nisy an'ilay toerana. Izany hoe nindramina ny toerana nahaterahan' Jesosy. Ilay tranon'omby nindramina. Dia taloha indrindra nahafatesan'i Jesosy dia mbola nihindrana ny efitrano ambony zareo mba hanaovan'ny zareo fihinanana ny Paska farany. Fahatelo, ny dikany hoe Betlehema dia trano feno mofo. Inona hoe trano feno mofo? Izay ny dikany hoe Betlehema. Dia rehefa alohan'ny nahafatesan'i Jesosy dia nilaza ny tenany izy hoe izany mofinaina. Dia avy eo izy nizara ny mofo ihany koa. Nanapaka ny mofo izy dia nizara izany ho an'ny tsirairay avy. Misy fizarana tao. Misy ifandraisana izany ilay mofo tamin'ny vao kely hoe Betlehema trano feno mofo sy ilay mofo tenan'i Jesosy izay nozarainy. Fahaefatra dia nisy fianty ihany koa. Tamin'i Jesosy teraka, iza moa ny anaran'ny dadany? Josefa. Nanampy mihitsy ny Josefa tamin'ny namono an'i Jesosy vao teraka, nofonosany lamban-jaza. Rehefa maty Jesosy dia nisy mpianatra anankiray koa antsoina hoe Josefa nanampy namonosana ny razan'i Jesosy. Mahafinaritra izany mbola misy ihany fifandraisana. Tamin'i Jesosy teraka dia nisy anjely be da be niseho tamin'ny mpiandry-ondry. Dia nisy anjely be da be nihira. Rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy tonga teo ny Maria sy ireo vehivavy nandeha saika hanositra ny zava-manitra ny fatin'i Jesosy. Dia nisy anjely koa tao nilaza vaovao mahafaly. Samy milaza vaovao mahafaly ireo anjely ireo fa ny iray fahaterahana, ny iray fitsanganana. Mbola nisy hafa ihany koa izay nahavariana ihany koa. Rehefa teraka ny olona anankiray dia misy rà sy rano no mandeha. Dia teraka Jesosy. Dia rehefa maty teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy dia nisy miaramila nandefina ny lany voan'i Jesosy dia nivoaka rà sy rano. Dia teraka teo ilay tanteraka ilay famonjena. Zava-dehibe izany. Tsisy zavatra tonga ho azy ny fanomanan'Andriamanitra ilay fanomezana efa voapetrapetraka ara-dalàna izany. Ny zavatra angatahany dia ny inona moa? Ny inona ny fanomezana tolontsika azy? Ho setrin'izay, ny tenantsika, ny fiainantsika, ny fotoanantsika mba hanokana fotoanantsika hifandraisana aminy, hatolotra azy handraisana ny teny. Ny lohahevitra ny anarantsika izany tanora namako dia nanampy antsika hahafantatra fa nanomana fanomezana lehibe sy voahomana tsara Andriamanitra mba ho famonjenantsika. Nanampy antsika hahatsapa ihany koa fa ndeha mba haniry ny hanolotra ny tenantsika ho an'Andriamanitra. Mampirisika antsika izany hanampy antsika hanolotra ny tenantsika ho an'Andriamanitra. Dia hanapa-kevitra ihany koa mba hanao tsara. Handinika lalindalina satria arakaraka ny hamakiantsika ny tenin'Andriamanitra dia ahitantsika zavatra mahafinaritra be foana. Dia hanampy antsika hanapa-kevitra handinika mandrakariva ny tenin'Andriamanitra. Averintsika indray ary ilay hafatra nampitaina nandritra ny herinandro manao hoe mandray ny famonjena tolotr'Andriamanitra isika rehefa miezaka manokana fotoana isan'andro iarahana amin'i Jesosy. Andao ary hiaraka amin'i Jesosy hanolotra ny tenantsika. Izay dia mirary soa antsika, mirary fety sambatra ho antsika tsirairay avy mandra-piaona indray ary. Mianatra eo tongotra